MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Manlouchaoano ni Fampalalambaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, Manlouchaoano ni Vavo. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Lafiny zavatra maro no ilazana fa tsy mahaleo tena ny seny ary anarana sisa ilay hoe vao mihatra mahaleo tena misahana ny fividianana azy. Tranga izay mila fanovana sy fanatsarana ialana amin'ireo ahiatsy havanana isan-karazany manoloana ny fikarakarana ny fividianana eto amintsika. Ny fividianana solombavam-bahoaka no tanterahana mialoha ny fividianana ben'ny tanàna amin'ity taona 2024 ity araka ny volavolana datin'androm-pifidianana natolotry ny seny androany. Amin'ny 2020 ny volana May ho avy izao no tanterahana io fividianana solombavam-bahoaka io raha toa ka ny 9 Novambra ny fividianana ben'ny tanàna. Maika loatra ny fampidirany gouvernemanta ary nakatao amin'ny anteny ny resaka castration atao amin'ny mpanolana eto Madagasikara hoy teo anivo ny plateforme Antso androany. Maro ny teboka mbola tokony fampiresahana tamin'ny ampisehatra maro toy ny mpiaro ny zon'olombelona. Ireto farany izay nanamafy fa tsy manaja ny voalaza ny pacte international relatif aux droits civils et politiques sy ny maro hafa ny firenena manoloana izay. Tsisy fiforonana rivo-doza atahorana akasika ny Madagasikara atao anatin'ny herinandro raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety hotetry ny andro. Ito kosa nefa ny rotsakorana indrindra ho an'ny any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara sy eto afovoantany amin'ny mahavan'andro-pahavaratra amin'izao. Any ivelany, takalon'aina misa roa navotsitry Israely androany ireo olona ireo izay notazomina tao Rafa. Nahita ny fianakaviany ihany ireo olona ireo rehefa nogiazana nandritra ny 2020 andro. Mbola marobe ireo olona takalon'aina izay miandro famitsorana tahaka izany raha ny fanazavana. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Tomboklatsy tombobavy misy tena ny tokantrano amin'ity arina ity tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao asainam-pananjana ianao anjo izany hatramin'ny farany matoan-davatsoratra avy hatrany ary dia lafiny zavatra maro no ilazana fa tsy mahaleo tena ny seny ary anarana sisa ilay hoe vao mera mahaleo tena misan'ny fividianana azy tranga izay mila fanovana sy fanatsarana ialana amin'ireo ahiatsy havanana isan-karazany manoloana ny fikarakarana ny fividianana eto amintsika. Araka ny volavola tety andro navoaka ny seny ny alarobia 7 ny volana May 2024 avy izao no anatanterahana ny fividianana solombavam-bahoaka ary ny alarobia 9 ny volana Novambra 2024 ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Volavola tety andro io satria araka ny lalàna dia ny gouvernemanta no mandray didim-panjakana momba ny datim-pividianana ofisialy. Midika izany fa tsy mahaleo tena ny seny ary anarana fotsiny ihany ilay hoe vao miera mahaleo tena misahana ny fividianana azy. Tsy mahaleo tena ny seny satria miankin-doha ara-bola, arak-olona, eny fa na dia ny fitsipika mamaritra ny fisiny aza. Tsy mahaleo tena ny seny satria raha tokony efa tamin'ny herintaona no nanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay efa tapotra mandaha ankehitriny. Tsy vita izany hatramin'ny androany. Tapotra ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ireo. Tsy vita ny fividianana ary androany vao nivoaka ny volavola tety andro anatanterahana izany. Araka io volavola io indray aza ny ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izay efa lany mandaha indray no atao any aoriana ny fividianana fa ny an'ny solombavam-bahoaka naroso amin'ny volana May. Efa nisy tsy ahivana ny tolo-dalàna naroso teny amin'ny anteny maram-pirenena mikasika ny fahaleovantenan'ny seny. Io tolo-dalàna io izay tokony ho tafiditra tamin'ny fivoriana tsy ara-potoan'ny anteny mera farany teo saingy tsy nampidirina izany. Tanjona tamin'io tolo-dalàna io anefa ny hanomezana fahefana ny seny na dia ny famoahana datim-pividianana fotsiny ihany aza. Ka amin'izay fotoana tsy miandry ny gouvernemanta intsony fa afaka mandray fanapahan-kevitra samy rery ny seny. Tsy tafiditra ilay tolo-dalàna
izay midika fa tsy manana fahefana feno ny seni na dia ny amoaka ny datim-pifidianana fotsiny ihany azy. Hatreto, ny mpitondra sy ireo mpomba azy no manapa-kevitra farany mikasika ny datim-pifidianana. Izany hoe, izy ireo no efa mahafantatra mialoha izay daty izay na dia tsy mbola mivoaka amin'ny fomba ofisialy azy. Ka ahoana no itovian'ny herijika amin'izany, indrindra ho an'ireo mpifaninana sy izay rotsaka ho fidinina? Mazava ho azy fa tsy maintsy efa misy lasa aloha ka tsy ampitovy ny tanjaka eo anatrehan'ny fifidianana atao. Efa maro ny mpanao politika, mpandinika ny fiainam-pirenena, nanao antsoavy manoloan'izany, saingy tsy nisy ny aino, izay metimety amin'ny mpitondra ihany no ny rosony. Manginy fotsiny fanampin'izay, ny tsy fanaran-dalàna sy ny fitanilana amin'ny fampiarana ny lalàna. Ireo no antony ilazana fa anarana sisa ny mahavoamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana azy. Ireo ihany koa no antony mahatonga ny ahahany maro, indrindra ny mpanao politika, mikasika ny seni sy ny fomba fiasany. Tsikaritry ny rehetra zany, ka miteraka ny tsy fahatokisana intsony ny seni. Porofo mivaingana amin'ny tsy fahatokisan'ny olona ny seni, ny fanavaozana tanteraka ny listry ny mpifidy na ny refonte farany teo. Ny seni no nikarakara ny refonte, saingy ambany lavitra noho ny ralina, raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Narisika kokoa ny mponina tamin'ny fanavaozana isan-taona ny lisy-pifidianana, raha mitata amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana. Izany hoe, ny fanentanana nataon'ny antoko politika no neken'ny olona kokoa, raha mita amin'ny fanentanana nataon'ny seni, raha ny lisy-pifidianana no resahana. Mila fanovana zany, ary mila fanavaozana sy fanatsarana ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana eto amintsika, ialana amin'ireo ahiatsy havanana isan-karazana ireo. Araka nefa natsidika teo dia ny fifidianana solombavam-bahoaka no tanterahana mialoha ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona 2024 ity, araka ny volavolana datin'androm-pifidianana natolotry ny seni androany. Amin'ny 2024 ny volana May ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka io, raha toka ny 9 Novambra ny fifidianana ben'ny tanàna. Nambaran'ireo firaisamonim-pirenena manoloana izany fa tsy manaraka lalàna ary tsy hananovana fankakevitra ny fanapa-kevitra amin'ny fanemorana ny fifidianana ben'ny tanàna io. Izy ireo izay efa tamin'ny 10 ny volana Janoary lasa teo no tapitra fotoam-piasana. Fitsinokoloina. Nosarana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ity taona 2024 ity. Efa tamin'ny 10 Janoary 2024 no tapitra amin'ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna manerana ny nosy, saingy mbola nahemotra 12 volana any aoriana ny fanatanterahana izany fifidianana izany. Araka ny volavolany daty androm-pifidianana tolotry ny seni androany, amin'ny 27 ny volana May ho avy izao ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara, raha toka amin'ny 9 ny volana Novambra ny fifidianana ben'ny tanàna manerana ny nosy. Antony nanaovana ny fifidianana kominaly aorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny fanazavan'ny seni, ny fahasarotana amin'ny fikarakarana ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Tranga izay mampametra-panontaniana amin'ny fahavononan'ny seni raha toka efa fantatra hatry ny elany tsy maintsy anatanterahana izany. Izahay nefa efa niteny teo hoe tsy azo atao ny ampitambatra ny fifidianana io satria manahirana amin'ny lafiny rehetra, lafiny ara-teknika, lafiny maolona, lafiny fitaovana ny fampitambahana ny fifidianana. Zany hoe araky ny lalam-panorenana io, araky ny lalàna fehizo, ny feny fifidianana solombavam-bahoaka dia ny voalohan'ny volana Jolay no farana ny fepitaona iasany solombavam-bahoaka. Manana 10 andro any manana fifidianana amin'io andro ray aorianan'io 1er juillet zany hoe manomboka ny 30 juin dia hatramin'ny 22 mai anaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka. No amafisin'ny firaisamonim-pirenena taorian'ny fanambarana ny datim-pifidianana io androany, fa tsy manara-dalàna ny fanapa-kevitry ny seni mikasika izay fanemohana hatrany ny datim-pifidianana kominaly izay. Azo atao ny fampiarana amin'ny fifidianana roa tonta raha toka nisy ny fahavononana. Raha ny tena ataontsika hoe ny zavatra fanarahana ny lalàna dia hoe ny marina fa nisy didim-panjakana ihany navokany teo ny gouvernemanta hoe nalavaina ny fotoam-piasan'ny ben'ny tanàna ary natao ataontsika hoe mandra-pahatonga izay hosoriny eo anatin'izay. Raha ny tena marina zany dia hoe ny tokony fifidianana ben'ny tanàna izay ataontsika hoe fa tapitra ny fepitaona ary tokony efa natao ny fifidianana tamin'ny taona
3 iny a dia tokony izay no mandeha voalohany aloha raha ny tena hoe raha ny atao hoe fijery a araky ny lalàna zany ao anatin'iny zay moa zany le izy zao moa izy zany a teo nisy resaka ihany hoe atambatra ny fifidianana anankiroa sio nandeha tamin'ny tambazotra serasera reny a azo tanterahany reny azo atao reny a fa zay ny ilaina n'le hoe misy ataontsika hoe fijerena fifehezana amina resaka teknika eo ihany koa ny atao hoe fafana zay vao afaka manatanteraka an'ireny satria zavatra mila fampiofanana matanjaka ao nivon'ireo le mpikirakira ny fifidianana ao anatin'iny a dia eo ihany koa mipetrehitra ihany koa ary koa ny olom-pirenena zay ataontsika ilay anjara ao anatin'izay a mila mazava amin'ny tsara hoe inavy le fifidianana zay ao ale raha ohatra ka miditra ao anatin'izay. Ankilany tsy nisy ihany koa ny fankankevitra avy amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fanapahan-kevitra sy fanolorana ny datim-pifidianana tsy manara-dalàna io raha ny fanazavana hatrany. Ity fomba fiasa ity izay isany nahitana lesoka tamin'ny fikirakirana amin'ny fifidianana tamin'ny taona 2023 lasa teo. Manampitrotraka izany ihany koa ny fangaraharan'ny seni na amin'ny tedi-bola na amin'ny lafiny teknika. Ny seni ro zany ataontsika hoe tsy de tena nanana an'izay le hoe tamin'ny famoahana an'ireo le daty ireo na dia ataoko hoe manana fahefana amin'izay izy a dia atao hoe tsy de nisy an'izay le hoe fakana ny hevitra misy an'le hoe cadre de concertation natao ataontsika hoe recommandation nataon'ny firaisamonim-pirenena na ataontsika ihany koa reo ataoko hoe mpiara-mobonantoka nametraka hoe mba isian'izay fangaraharana zay a nefa moa zany a zay moa zany hatramin'izao mbola ataontsika hoe tsy de tena hita mivantana ataoko hoe ny transparence ohatra hoe manaona ve manana n'io teti-bola ahafahana mihetsika io ve ohatrina ny teti-bola zay nesana teo aloha ao anatin'iny a aiza ho aiza zay zavatra zay a mahafahana mijery manaona reo olona zay ataontsika hoe nanana défaillant tamin'ny asa rehetra natao teo a tao anatin'izay a satria raha antsika mahita fa nisy lesoka teo nivon'ny ataontsika hoe fampiofanana tao anatin'izay a reo lay famezana tohana nyreo ratsa mangaika ao anatin'iny a manahoana zay a misy ve le ataontsika hoe fanatsarana an'izay ao anatin'iny mbola tsy de tena hita tsara. Araka izany anomboka amin'ny 29 ny volana marsy hatramin'ny 4 aprily ho avy izao ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo ilatsako fidiana sy olombavim-bahoaka ny Madagasikara. Raha toka ny 9 hatramin'ny 12 jolay ho avy izao ny fandraisana antota taratasy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna. Tsy nisy fiovana ny caution izay alohan'ny kandida ho ben'ny tanàna. Raha toka ny akatra avoroeny izany hoe 10 tapitrisa ariary ny caution aloha ho an'ireo ilatsako fidiana fifidianana sy olombavim-bahoaka amin'ity taona ity. Fanapahan-kevitra izay nambaran'ireo mpisehatra sy mpanao politika fa endrika kajy politika sahady manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Raha tsy izany, inona no antony tsy hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna mialoha? Ity fifidianana ben'ny tanàna ity izay efa fantatra efa taona lasa zay. Nivonina tamin'izy tokoa ve ny seni sa mandray anjara amin'ny kajy politika anomezana vahana ny fanjakana ankehitriny. Tranga izay efa niseho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nirisona amboletra farany teo. Mifandraika amin'izay dia nahitana fiakarana 3,7 ny lisitra ireo mpifidy manerana ny nosy araka ny tatitra vonjimaika navoaka ny seni amin'ny fanatanterahana ny RAL na ny fanavaozana isa-taona ny lisitry ny mpifidy. Nandritra izany 3 volana izany zara raha nisy 4,20 isan-jato ireo nesorina tanatin'ny ireo fonte tranga izay miendrika kajy politika amin'ny fanaovana alabatsahady raha ny faneho-kevitra ireo mpisehatra sy mpanao politika. Karaha-pifidianana ny tovy sy ny verimberiny tao anatin'ny fokotany samihafa anarana diso na olona efa maty mbola tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana ihany. Izany rehetra izany lesoka natandrevaka hita tamin'ny fomba fiasan'ny seni nandritra ny fanatanterahana ny ireo fonte teto amin'ny firenena. Ankehitriny tsy tantaratra mazava ny fiovana amin'izay fomba fiasan'ny seni izay tao anatin'ny 3 volana nanaovana io RAL io tamin'ny voalohan'ny volana desambra hatramin'ny androany. Zarara nisy 4,20 isan-jato ireo anarana ny esorina tanatin'ireo fonte nambara fa nitombo 3,20 isan-jato ihany koa ireo mpifidy. Ao ihany koa moa zany ampidirina ao ihany koa ireo
zay ty moa zany dia miditra roa ohatra ka mifigamony ianao amina toerana anankiray ka makany amin'ny toerana anankiray dia amin'ny toerana anankiray ianao zany dia ampidirina dia ohatran'izay koa raha misy amin'ireo verizo teo aloha ka raha mivoaka ny fonjy izy ka nahazo fahafana hiditra ao anatin'ny lisitra dia ampidirina. Zay zany ny asa fampidirana. Eo ihany koa ny fanesorana izay tsy maintsy atao. Dia izy moa no esorina, ao ireo mifindra-monina, ao ireo maty, dia ao ireo verizoa, zay tokony esorina ao anatin'ny lisitra. Tsy vaovao ny fomba fiasan'ny CENI amin'ny fanavaozana ny listim-pifidianana ora ny faneho-kevitra hatrany. Raha ny fitombon'ny mpona eto Madagasikara, tsy azo heverina ny fitombona izay 820 sy 404 hetsy tao anatin'ny 3 volana izay. Toy ny mahazatra, kajy politika amin'ireo endrika alabato no hita. Raha zoina aloha zany zay isan'ny mpifidy zay dia mampametsa-panontaniana zany hoe ahoana fomba nahitany CENI an'izay ataoko hoe fitombona 200 000 électeurs zany raha ampitahina tamin'ny élection présidentielle farany teo satria azadino fa amin'izao fotoana izao dia misy any anivony fokotany indrindra eto Antananarivo zany ataoko hoe taratasy avy any amin'ny fokotany zany miompana amin'ny resaka fanisahan'olona zany zay tsy fantatra hoe misy ifandraisany amin'ny râle ve sa tena hoe fanangonana totanisa amin'izao fotsiny le izy satria raha ohatra ka misy ifandraisana zany dia tsy azo eretseretina ilay ataoko hoe fitombona 200 000 io satria araky ny fantatsika dia tsy mitsambitombo ny isan'ny mponina eto Madagasikara ary eo ihany koa ireo olona indrindrandrindra zany anazy de voter zay zany. Zava-dehibe eto amin'ny firenena ny fifidianana ho avy. Manana anjara asa amin'ny fanarahamaso akaiky izay listim-pifidianana izay ny olom-pirenena tsirairay avy. Raha ny faneho-kevitry ny filoham-pirenena teo aloha Marika Ravalomanana. Zava-dehibe ny fifidianana rehetra ho avy eo satria dia fifidianana manakaiky ny vahoaka ary ny vahoaka dia hifidy zay hitondra azy sy hisolo tena azy. Fa rehefa tsy tafiditra anatin'ny listy fifidianana, listim-pifidianana ny anananao dia sahala amin'ireny verizo ireny ianao satria sady tsy afaka hifidy ianao tsy manana fahefana miditra anatin'ny borom-pifidianana fa tonga ny fotoana anaovana fifidianana ary ny fahafahanao mifidy dia tena zavatra lehibe satria adidy zany sy andraikitra eo anatin'ny firenena. Amin'ny 15 ny volana May ho avy izao no ifanatanteraka ny fanavaozana ny listim-pifidianana. Raha toa ka 7,704 sy 140 tapitrisa ny isan'ireo mpifidy tamin'ireo fontina fanavaozana tanteraka ny listim-pifidy. Miisa 5,704 sy 404 sy 140 tapitrisa ireo tafiditra anatin'ny listim-pifidianana ankehitriny. Miasa tokoa ve ny CENI ka nahazoana ny vokatra tahaka izao? Ajantsika ny mikasika ny listim-pifidianana sy ny tontolon'ny fifidianana fa lafim-baovao dia tany mirefy 470 hektara ao Tsimabehebo toerana kaseny mpitondra anorenana ny tany masoandro no nisy naka antsokosoko. Io tany io izay tombanana mihoatra ny 2 miliara sy 7,700 tapitrisa ariary ary olona ambony maro no voasaringotra ao anatiny araka ny fanadihadiana nataony Bianco. Tamin'ny alalan'ny itoroka no nahafahany Bianco nanao fanadihadiana mikasika ny fakana tany antsokosoko teny Tsimabehomby Imertsiatosika, toerana voalaza fa ananganana ilay tetikasa tanamasoandro. Taoriny ny fanadihadiana natao no nahafantarana fa tany manodidina 470 hektara no nisy naka antsokosoko nanomboka ny taona 2020. Ireo tany ireo izay tombanana hatrany amin'ny 2 miliara sy 7,700 tapitrisa ariary ary olona ambony maro no voasaringotra amin'izany. Isan'izany raha ny voalazan'ny Bianco, ny PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha, ireo tompona andraikitra ny fandimby teo anivon'ny domaine sy topo ao arivon'ny mamo sy ireo mpandara tany isan-karazany. Niakatra teny mipaky avokoa ireo rehetra voakasiky ny raharaha ity, ny zoma lasa teo ary nomena fahafahana eo ampiandrasana ny fotoam-pitsarana azy ireo. Andrasana ny mety ho fivoarany ny toe-draharaha mikasika ity tranga ity.
Tsy manam-piniavana hiady marina amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena sy ny azo sarobidy ny fanjakana treto. Antaonany maro no efa nikonikonina ny fametrahana ny rafinerie d'or lazay ny Andry Rajoelina io ny mpandraharaha saingy tsy tanteraka hatramin'izao. Ny amafy ankilany ny fitrandrahana an-tsokosoko ary tsy nahino toy ireo raharaha samihafa. Yves Richard. Zava-dehibe amin'ny fandraharana volamena ny fametrahana ny ozinina fanadiovana azy ho ana firenena iray. Ampitombo ny valeur ajoutée ny volamena malagasy io ary anampy amin'ny ady amin'ny fanondranana ny tsokosoko ihany koa. Saingy atraiza ny fahavonona ny fanjakana ory mpandraharaha. Ireto faran'izay nanamafy fahantonany maro no efa nisy ny fikasana ametraka ny ozinina fanadiovana volamena saingy tsy tanteraka hatramin'izao. Fa elaela zahay no efa nanana an'io projet nirahana tamin'ny sinoa ara tamin'izany hoe hanao rafineriana volamena eto toerana. Dia rehefa hanao an'io rafineriana volamena eto toerana io aloha nampalahelo tamin'izany fa rava ho azy le izy. Satria raha tena atao io rafinerie io dia io zany mandrava n'le trafika na volamena atao ty. Dia ohatra ny fahitanay azy zany tamin'izany tsy tindra lahorava le trafika na volamena. Dia manao trafika izy satria raha vao manana rafinerie tsika dia efa tsy maintsy midépendre amin'ny sitesy vao afaka manondrana zavatra. Ohatra n'izay koa io azo sarobidy io misy angeny article 10 885 arrêté interministériel izy io izay milaza fa azo ataony manondrana hazo sarobidy fa produit fini. Izay zavatra izay nefa tsy nety tamin'ny fanjakana tamin'izany satria le manondrana brut ny tena vola be amin'ireo. Dia hatramin'izao zany le izy mitraîner fotsiny eo zany le zavatra tokony ho atao. Raha tena atao daholo zay procédure tena internationale zay zany mandeha. Zay zavatra zay fanaovana rafinerie bois de rose io avadika meuble dia azo ondrana. Fa na izay zao fa nanao an'izany fa rehefa taty aoriana le izy mandrava n'ilay zavatra ataon'ny mpanao zavatra dia lasa tsy raha rahina le izy. Indraindray ara ny tena miahiahy hoe ny fanjakana mihitsy ve mindray complicité amin'ireo mpanondrana mba tsy ilazako hoe ny fanjakana ny manondrana. Isan'ny teboka niteraka resabe manodidina ity seapia-riana ity ny fikasana nadio ny volamena malagasy tany Soisa. Namafisin'ny ministry ny Harena Kibonitany tamin'izay fa andalam-pamaranana ny fifanarahana tamin'ny orinasa mpanadio volamena tany Antoerana sy ny BFM nany Banky Fohibe Madagasikara ny volana septambra 2022. Tanjona ny amadihana ny volamena hors monétaire. Ny antony teo ny tetikasa raha toka nandidina ny arivo-kilao total mbolamena teo anivon'ny BFM izay novidina tamin'ireo mpandraharaha 12 tamin'izay. Andrasan'ny mpisehatra maro araka izany ozinina fanadiovana volamena io ary isy fiantraikany marina amin'ny seapia-riana toy ny any ivelany ve ny fananganana azy. Tsy ny politika mpampandrosoana no mamaika ny mpitondra fa ny politika anamafisana seza. Mailaka ny mpitondra piditra tao anaty ny lahadinika ny antenimera rotonta ny lalàna fanovana ny fanendrena ny PDS hoy ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy. Anton'izany mbola afaka 6 volana vao hirosoana ny fividianana be ny tanàna araka ny tolo-kevitry ny Seny Androany ka antony nahadodina ny fomba fanendrena PDS. Adin'ny mpitondra ny fampandrosoana ny firenena fa variana mipapaika anamafisana orona ny sezany sy ny tombontsoa manokana izany no mamaika azy ireo hoy ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy. Ny volana janoary teo no lany ny feptom-piasan'ireo be ny tanàna saingy mbola afaka 6 volana vao hirosoana ny fifidianana araka ny tolo-kevitry ny Seny Androany izay ho tanterana ny fahenany volana novambra. Feptaona 6 volana izay lava antony nahatonga ny fanjakana anova ny lalàna momba ny fanendrena PDS izay tsy voatery ho mpiasa-panjakana intsony. Fitondrana tia tena izao fitondrana izao. Rehefa ny tombontsoa manokana na ny fanamafisana na ny fahefana eo ampelatany na ny novokitika hainy ny miazakazaka, hainy ny mijery an'ireo lalàna izay tsy mifanaraka amin'izany tokony hitondrana ny firenena izany. Raha mba nangataka ange ireo kandida milatsaka ho filoham-pirenena tamin'ny fividianana farany teo ny amin'ny hijerena sy hanatsarana n'ilay lalam-pividianana dia nanampitsofina izao fitondrana izao. Rehefa tonga tokoa noho ny tsy fanajana n'ilay lalam-panorenana dia tsy tonga amin'ny fotoana tokony ho izy ny fifidianana zay ho be ny tanàna satria lany ny feptaona iasana tsy fanajana lalam-panorenana zany dia
izao miteraka ny olana ankehitriny zao hanika mitady zay hevitra rehetrarehetra hanamafisana n'zany fahefany zany ka raha ohatra ny lalàna tamin'ny 2014 020 ohatra de milaza tokoa fa hoe ilaina fonctionnaire ary tsy maintsy ao anatin'ilay ataontsika hoe collectivité territoriale décentralisé ihany no ifidianana an'izay auto PDS de tsy mety amry zareo zany de aika azo ovana ihany zany le lalàna somary tia tena izao fitondrana zao hanika manjary lasa metra mpanontaniana hoe ny fijanonana ahazahoana ny fahefana ve ny tena mahamaika sa tena le fampandrosoana ho an'ity fireneny ity mibaribary ny fitiavatena fitiavatseza ataon'ny mpitondra ho iatra ny faneokevitra ary ho tonga hatramin'ny fanovana ny lalàna araka izay tian'io noho izy ireo manana solombavim-bahoaka maro anisa ny ovaina ny efa misy hitsakitsahana izay ahina hiteraka korontana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana atrany lasa fanjakan'ny baro raha ohatra ka hoe misy ny lalàna de tsy ho ajaina ary rehefa izay no mipetraka dia minoa marimarina fa dia isy ary hiteraka korotana zany tsy hoela ary zay nefany tsy isy aniry an'izany so mihevitra ny eo amin'ny fitondrana fa hoe ny eny amin'ny mpanohitra na ny velo amin'ny fitondrana ihany no mety hiteraka ny korotana fa ny asa ataondry zareo zay tsy mifanaraka ary tsy manaja ny lalam-panorenana tsy mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny vahoaka dia mety hiteraka ihany koa ny korotana ka samy tompona andraikitra ny amin'izay ary aoka tsy fanilika andraikitra tahaka ny mahazatra n'izao fitondran'izao profiny izay tsy fikatsana tombontsoany maro anisa sy ny ampandroso izay na efa firenena amin'ny tanany rambony eo amin'ny lafin'ny fahantrana azy Madagasikara potika ny lalam-pirenena mandreny atsany malagasy noho ny tsy fandriampahalemana laharam-pahamehan'ny fitondrana rajoelany famitana ny teleferika ka io azakazahana mafio miandry sy mandefitra aloha ny W ny mpianatra fa io no mahamaika teleferika izay mbola baraingony amin'ny hoe olona toy ny ahoana firesanandro no andeha aminy manoloana izao fitanga ny fitom-piainana izao mahakasika ny fomba fitantana ny mpitondra amin'izao fotoana izay hatrany dia maika loatra ny hanampidiritra ny gouvernemanta ary maika toava ny antenimera ny resaka castration atao amin'ny mpanolana eto Madagasikara hono teo anivon'ny plateforme Antso Androany maro ny teboka mbola tokony fampiresahana tamin'ny mpisehatra maro toy ny mpiaro ny zon'olombelona ireto farany izay nanamafy fa tsy manaja ny voalazan'ny pacte international relatif aux droits civils et politiques ny sy ny maro hafa ny firenena manoloana izay tao anatin'ny amena tanteraka ny nanolorany gouvernemanta ny volavolan-dalàna manova ny fehezan-dalàna mikasika ny sazy ireo olona manao abibiana amin'ny fanolanana eto Madagasikara nanara-dreny rano tamin'ny fankatoavany ihany koa ny antenimera roa na tsy nisy aza ny fakakevitra tamin'ny mpisehatra isan-tsokajiny ahina hiteraka olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina araka izany nandraisana ny fiepetra ho ny teo anivon'ny plateforme Antso ny amin'ny resaka lalàna ihany koa lita dia dionge fa karazana violona foana reo vao tsy ekeny anankiray ny partenaire anankiray ny fiarahana na mety mpivady ara zany ka mitory le vehivavy ka sanatria tafiditra ao anatin'izay dia possible zany le mpivady ihany koa le vadinao zany trana le castration satria possible tsy mety hitranga zany raha tsy nekeny le vadiny zany ny fotoana anaovan'ilay mpivady firaisana ranofo ka mety hitory le vehivavy sanatrian'izany dia mety hiara ny castration le lehilahy raha sanatria ihany koa ary moa hoe tena mety mifanaraka fa tena mitory le vehivavy zavatra natao mety ho taraiky ihany koa zany le lehilahy zany rehetrarehetra zany tsy voadinika tsara fa lasa amehana aloha ny fahitana nanapahana ilay lalàna sy tena tsy misy apitsopitsony tokony io ho everiny sy nampidirina ao anatin'ilay lalàna mba tsy hiteraka olana indray le izy satria olana ny tokony hovana fa tsy tokony hiteraka olana vaovao ilay lalàna tsy manohitra ny fampiaran-dalàna sy ny sazy entitra ho an'ny mpanolana ankilan'ny vovonana Antso sy ireo firaisamonim-pirenena nitondra ny tsikerany manoloana ny fampiaranyity famosirana ity ho an'ny concrète na concrétisation des droits humains et solidarité tsy manaja ny voalaza ny fifanarahana iraisampirenena momba ny zo sivily sy politika indrindra ny andininy fafito i Madagasikara ao anatin'izay voarara ho an'ny firenena mpikambana anatin'io ny famonoana amin'ny famijaliana sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona eo ihany koa ny convention contre la torture izay hososeny ny fanjakana malagasy manoloana io ny firaisamonim-pirenena izay nanamafy fa tany amin'ny fipetra fisorohana ny tokony namafisina bebe kokoa inona ny ahafahana misoroka mba tsy isian'ny fanolanana io zavatra io izay tena tsy misy mihitsy satria
tsy misy fanabeazana ara-pananana mazava eto Madagasikara, tsy misy ihany koa fampitana fahalalana ho an'ny tanora, ho an'ny lehibe, satria tsy voatery ho tanora fotsiny no manao an'le izy fa lasa zary manaonao foana ny akamaroan'ny olona. Tsy misy ihany koa fepetra mazava mety fandarana ohatra ny zava-pisotro sy ny zavatra hoanina manaitra filana, tsy misy zavatra mazava zany ary dia amin'ny ankapobeny zany ny ahina dia hidofotra amin'ny rindrina fotsiny ilay lalàna, atao ilay lalàna fa mety izy tokoa ny voasazy fa tsy afoana ilay izy fa amiko aminay ny fanabeazana ny olom-pirenena, ny fametrahana tsara ny rafim-panabeazana ho tena fototry ny fiarovana ny olona sy ny fototry ny fahalalan'ny olona, io zany ny tokony ho atao zava-dehibe. Manaitra ny fanjakana malagasy amin'ny fijerena akaiky ny lalàna araka izany ny firaisamonim-pirenena sy ny mpisehatra maro. Ny konkretsa manokana izay mandresy lahatra ny fitsarana avo momba lalam-pandrinana, amoaka anatin'ny fanapahana ho raisiny fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna, na inconstitutionnel ity sazy sy mahakasika ny mpanolana ity. Lalam-pandrinana manokana izay manome lanjo ireo fifanirahana iraisan'ny pirenena ao amin'ny 770. Any mahakasika ny pejy politika fa ao anatin'ny fanamariana ny fahazatoana tily eto Madagasikara. Totosa tamin'ity androany ity ny fifanaova-tsony mpiara-miasa teo amin'ny tompona andraikitry ny tily eto Madagasikara sy ny tale jeneraly ny vondrona SMPC izay ahitana ny Kolo TVFM sy ny Kaprody. Araka izany manoana ny antsika rehetra tanterahany tily ao anatin'izay fanamariana ny tsingeritaona fahazato taona izay na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina ny vondrona SMPC ary hoarahinao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV sy ny onjam-peon'ny Kolo FM ireo etsika rehetra ho tanterahany ity fikambanana ity. Dia ny ihany koa no entsika miampita any amin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao ao aoriana ireto doka fohy ireto no hitondrantsika izay. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM.
UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Taviana somantsara tanatin'ny tapany faharoany fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatra ny anatraka any amin'ny faritry Toliara avy hatrany dia nanatanteraka famboly gasy tao amin'ny commune Andranoinaly ny fikambanana SFM manana sekretary fahagagana sy ny zavatra mahatalanjona ny alady lasa teo natao ity hetsika ity ho fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana kolo Toliara. Zanakazo karazany telo dia nikily sy kininina ary akasia miisa 50 fototra no nentin'ny fikambanana SFM na secret ny fahagagana sy ny zavatra mahatalanjona ho volena tao amin'ny commune Andranoinaly omaly alahady fa 1 ny volana febroary 2024. Natao moa ity fambolekazo ity ho fanasoavana ny tontolo iainana ra ny fanazavana. Ny asa taonay androany zany dia manao asa fanasoavana zahay androany. Andeha amboly hazo eto amin'ny commune Andranoinaly. Dia ny isan'ny hazo izay ho volenay eto amin'ny commune Andranoinaly ity dia 50 fototra. Ny nanosikanay amboly hazo dia zahay manao asa fanasoavana. Mamboly hazo zahay satria fantatrinay fa mihamaina ny tany, lany ny hazo, tsy misy orana dia mamboly hazo zahay mba ho fanasoavanay. Ny SFM mo dia fikambanana mijoro maneran-tany manana tanjona amin'ny fampandrosoana ny olona tsirairay ary izany indrindra no nanosika ireto mpikambana teto Toliara anatanteraka izao fambolekazo izao raha ny nambarany hatrany. Tanjona SFM zany dia mitarika ny olona zany dia ny olona tsirairay zay zany objectif SFM zany hoe tompony ny olona anankiray zany tokony hoe hahavelony tena sady hanana ny tandrona ny vision. Ny SFM zany dia hoe mijery vision lavitra mitarika ny olona zany hoe eto ny lala tokony hoe handehanana ho fampandrosoan'ny tenany manokana zany ny fampiroboroboan'ny tena ny hahavelony tena. Raha koa ny fampandrosoana zany ny firenena ny SFM tahaka ataonay izao zany dia hoe mandray andrara koa zahay amin'izany fambolekazo zany satria ilaina zany ao anatin'ny SFM satria manao asa fanasoavana koa ny SFM dia manentana ny olona zany ity SFM satria ny ao zany dia hoe fitaritana ny olona zany fampandrosoana fiainana andeha lavidavitra koa. Araka izany dia efa misandraka manerana izao tontolo izao ny fikambanana SFM. Ity fikambanana ity izay niforona tamin'ny taona 2024 tany amin'ny centrale Antananarivo ka tonga teto Toliara ny taona 2022. Iara ny vanim-potoana manomevana ny fahoany sy ny mandeha ho azy tahaka ny zavatra ihany koa ny kabary malagasy ho ireo mpiantsehatra amin'izany. Antony mazava-dehibe ny fanaovana loha-pariandasy izay ho tanterana mandritry ny 2 andro eny amin'ny Akademia Malagasy ny 9 sy ny 17 febroary ho avy izao. Miroborobo ary miamahazo vahana ny kabary malagasy amin'izao fotoana. Hita zany amin'ny alalan'ireo fikambanana mijoro sy ny fisian'ireo fampianarana amin'ny faritra maro samihafa. Miamahazo vahana miaraka amin'izay ny toe-tsaina mamorona zavatra tsy misy fototra izay miseho amin'ny endriny maro. Araka izany, ilaina ny fiverenana sy ny fitandrona hatrany ny fototra ara-tantara sy ny fomba amam-panao. Ary miseho amin'ny alalana filalaovana teny ka lasa iren'iray no heverina hoe zavatra nataony ny fahiny. Isika tsy hoe hiverina foana akory amin'izay nataony ny fahiny satria mivoatra ny fiainana. Fa izay tsy maintsy tanterahana kosa ary mahasaroto ny fikambanana ny kabary malagasy dia ny fampiorenana n'izay atao amin'ny fototra ara-tantara, fototra amin'ny fomba amam-panao izay maha izy azy
ary indrindraindrindra ny zavatra natao ampitomboasina trano ny kabary malagasy fa tsy hitarika azy makany amin'ny kinanganangana ny kitoto. Ahafana miroso amin'izany fanatsarana ny tontolon'ny kabary izany irosoana ny 9 sy ny 17 febroary ho avy izao eny amin'ny akademia malagasy ny lohabary andasy izay tafiditra anatin'ny ivon'ny fankalazana ny 40 taona ny fimpima. Ao anatin'izany dia isy ny fanolorana maroboninahitry ny kanto avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ho an'ireo mpikabary na feno fepetra mahakasika izany. Io lanonam-panokafana io raha teo moa dia eo ambany fiahinana Andriamatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina. Mandritra ny 2 andro aorianan'izay alakamisy izay, zany hoe ny zoma fa 19 sy ny sabotsy fa 17 ny volana febroary, dia isy ny lohabary andasy izay ho totosaina ao amin'ny lapany akademia malagasy any. Misy ihany koa ny fampiratina momba ny kabary sy ny tontolo manodidina azy mandritra n'io 3 andro io. Lohahevitra misy 20 manodidina ny kabary no hitondrana fanazavana sy ady hevitra mandritra ireo andro ireo. Isan'izany ohatra ilay hoe rehefa fotoana tahaka n'inona no afaka mikabary ny vehivavy. Fantatra zany ohatra hoe any faritra atsimo atsinanana na manana toerana ambony eo amin'ny firenena azy ilay vehivavy, fa rehefa ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina misy azy any amin'ilay toerana dia misy toerana natokana ho azy ary dia manaja an'izay izy. Anankiray izay fa tsy azosika adonina koa fa amin'ny foko hafa ihany koa raha isika ohatra hoe ny foko tanàna dia rehefa misy lehilahy manao adalàna eo amin'ny fiarahamonina ka mahavoatontoina ny asin'ny zaza amam-behivavy dia misy ny atao hoe kabarym-biavy, ary dia raha be mihitsy ho an'ny lehilahy miatrika an'izany hoe kabarym-biavy zany, ary fomba tranainy zany, ary mbola toavina mandraka ankehitriny. Lohahevitra ifantohana mandritra io lohabary andasy io ny hoe kabary malagasy maro vany maro lafy. Ankoatr'izay ho resana ihany koa ny tantaran'ny kabary, ireo mpikabary nalaza teo amin'ny tantaran'i Madagasikara, ireo kabary isam-paritra araka ny sokajiny avy na ankafaliana na ankaratsiana, ny kabary milaza ny mazava-kanto azy, ny fomba mampanao mifamatotra amin'ny kabary sy ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina any amin'ny faritra samihafa. Manodidina izay kolotsaina malagasy izay hatrany dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ilay boky Kafitsiro nosoratan'ny chef Entsimority. Boky mirakitra ireo karazan-tsakafo malagasy sy ny kolotsaina fonosiny apetraka ho an'ny taranaka mapatra. Nandritra ny 2 taona sy tapany no nirosoana tamin'ny lakozia mitety faritra ka ny vokatra izay no navadika ho boky mirakitra ireo karazan-tsakafo mampiavaka antsika malagasy. Ankoatra ireo fikarohana natao tany aloha, sakafo mihoatra ny 30 no nanaovana fikarohana tamin'ireo faritra nandehanana farany tao Boeny sy Analanjirofo. Alohan'ny nanaovako an'izay fikarohana izay, be dia be mihitsy ireo sakafo ireo tsy fantatra, fa vokatry ny fikarohana mihitsy izany ny ireo sakafo aroso atao amin'ny restaurant kafe sy ny ao anatin'ilay boky fa tsy fantatro mihitsy. Dia izay mihitsy no namoahana anazy amin'ny televiziona malagasy hoe izao tsika malagasy ny arenantsika fa tsy hoe koboniko zarery ataoko atao amin'ny restaurant ko eto fotsiny, satria ny mizara ny miparitaka me mitombo ianao rehefa mizara, fa raha ohatra ka tazomiko anarery zarery no tazona an'iny eo dia tsy tondra voka-tsy ho an'izanizy. Teboka roa lehibe no mampiavaka ny sakafo malagasy raha ny fanazavana, ny ankora sy ny tsiro. Misy karazana sakafo mitovy amin'ny any Madagasikara ny any Frantsa, saingy miavaka hatrany ny any malagasy. Any Frantsa ohatra misy ny atao hoe andouillette, dia eto amintsika misy ny atao hoe manaramolotra, dia tripa fanganetsika manaramolotra, tripa rambony fanangany ary lelany, dia ny andouillette tripa no ataony ohatran'ny saucisse zay, dia ohatran'ny hoe mifanakaiky fa tsy hitovy mihitsy satria nanendry zareo ary somary mahery fofona kely fa ny antsika fomba fahandroantsika anazy mandritra ny 7 ora mitokatokana aloha ny fandrahoana an'ilay hena zay vao atambatra dia efa tsisy an'ilay fofona mahery ohatran'ny andouillette ndry zareo. Novolavolaina araka izany ny boky izay vokatry ny fikarohana tamin'ny faritra 20 eto amintsika, anandratana ny soatoavina malagasy eo amin'ny sehatry ny sakafo ary ampahafantarina izao tontolo izao. Isan'ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fisintonana mpizahatany ihany koa tsy aivina
ny sakafo mampiavaka ny firenena iray. Vaovao tsy fandriam-pahalemana dia mirongatra ny vakitrano sy ny faniandahana ao amin'ny fokontany Miaramasoandro Antsirabe rehefa ho isan'andro mihitsy raha ny faniadiadiana natao tany an-toerana miaina ao anaty tsy fandriam-pahalemana tanteraka araka izany ireo mpono amin'ity fokontany Miaramasoandro ity. Fanadiadiany Andrinirina Randriamiarisoa Kolo Antsirabe. Intelo isan-kerinandro farafahakeliny ny fitarainana tonga eto anivon'ity biraopokotany Miaramasoandro ato anatin'ny commune Antsirabe ambonivohitra ity. Fitarainana avy amin'ireo mponina ety an-toerana mahakasika ny vakitrano sy ny fanendahana izay mateti-piseho eto amin'ity fokontany ity. Manodidina amin'ny 7 alina eo ny ora tena fanararaotan'ireo jolahy izay manendaka amin'ireo lalankely raha ny fanazavana azo avy amin'ny lehibe pokotany. Ary mirongatra manarak'izay ihany koa ny vakitrano izay efa ho isan-kalina mihitsy. Tena mirongatra mihitsy aty ny asa ratsy ny dahalo. Isan'andro androany zao anakiroa indray no vakitrano. Isan'andro koa saika misy ihany voendaka eto amin'ny Esva eto. Tena mirongatra foana isan'andro zany misy foana ny voendaka sy ny mamaky trano. Le farany teo zao tamin'ny 7 alina tany ho any fa za moa lavitra le toerana dia nikon'olona nanenjika azy tafiditra tao amin'ny Esva tao izy dia tsy hita tao zay nanjavona. Ao anatin'ny herinandro zany farafahakeliny 3 lakozia sy bisikileta moa sy ny vilany sy ny zay no tena very. Trano misy olona androany zao hatramin'ny maraina amin'ny 9 any tonga eto dia efa anakiroa nanatitra filazana trano vaky. Le olona ny andahany no sisa miresaka hoe lasany ihany ny poketrako, lasany ihany ny telefoniko. Ary tena azo lazaina mirongatra be mihitsy izy zao. Izy ity koa moa periodina maitsoahatra izy ity io dia tena tsy hita. Le olona ety tambanivohitra daholo ny 80% dia tena mirangorango be. Anisan'ireo antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ity fokontany ity ihany koa ny tsy fisian'ireo jiro izay manazava ireo lalankely. Hany ka amin'ireny toerana ireny no anaovan'ireo jolahy ny asa ratsiny raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra miakatra trano ka mahatonga ireo endrikana tsy fandriam-pahalemana misy eo anivon'ity fokontany ity. Ka ny antony voalohany aloha fahafantarana azy dia le maizina ny tanàna. Misy jiro iny fa le elanelana tsisy jiro tena eo no anarotany zareo. Zay aloha ny antony. Ny faharoa moa fahasarotam-piainana zany sarotra le fiainana dia voatery ny olona manao ny tsy fanao. Polisy aloha dia manao rondy izy satria efa nitaraina imbetsaka teny zay dia hitanay ihany izy fa ny zavatra tena angatahanay zany tokony amin'ny arivariva iny ny polisy no mirondy fa rehefa mandalo ariva amin'ny 9 na 7 maizimaizina iny izy dia mba mangina ny tanàna aloha. Araka izany dia miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka ireo mponina eto amin'ity fokontany Miaramasoandro ato anatin'ny commune Antsirabe ambonivohitra ity izay efa ho isan'andro mihitsy ny vakitrano sy ny fanendahana. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atrikasa Women Peace and Security iarahana amin'ny Masuvu Amerikana atrikasa iarahana amin'ny US Naval Forces Africa ary fanomanana ny sarina diraisana Cutlass Express 2024. Mialohan'ny fanazarantena an-dranomasina isam-paritra lehibe indrindra tarihiny États-Unis Cutlass Express amin'ity taona ity tonga ny aranidinika ny fanomezana sehatra ny miralenta sy ny fampandraisana anjara fenon'ny vehivavy amin'ny sehatry ny filaminana an-dranomasina ireo mpandray anjara avy eto Madagasikara, Mozambique, Seychelles, Somalia ary Ouganda. Zava-dehibe ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra momba ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana hoy ny Masuvu Amerikana monina sy miasa eto Madagasikara raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa regionaly voalohany androany. Atrikasa niarahana tamin'ny tonim-pana tanteraky ny tafika an-dranomasina Amerikana miasa any Eropa sy aty Afrika. Ny vehivavy malagasy ary tsy ny vehivavy malagasy ihany fa ny vehivavy manerana izao tontolo izao dia manana izay fahaiza-manao izay. Tsy ny eto amintsika ihany fa manerana izao tontolo izao mihitsy. Rehefa miresaka ny hoe fitandrona fahalemana dia ilay misy ady ny ao an-tsainy be sy ny maro. Tsy voatery izay ihany fa ny fampandehanana sy ny famolavolana pakiady dia afaka andraisana anjara. Eto Madagasikara dia zava-dehibe ny fandraisan'ireo vehivavy anjara indrindra amin'ny toerana manana fahafahana manapa-kevitra satria ny fandraisan'ireo vehivavy anjara dia mahatonga azy ahazo ny toerany. Amin'izao fandalovany eto Madagasikara izao, iona sy hidinika amin'ireo tompon'andraikitra malagasy voakasiky ny filaminana an-dranomasina ihany koa i Ramatoa Belair. Fitsidihana manamafy ny fifandraisana an-dranomasina matanjaka sy maharitra eo amin'ny États-Unis sy Madagasikara ary manasongadina ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fiarovana an-dranomasina.
vaovao ny mety totoetry ny andro dia tsisy fiforonana rivo-doza atahorana kasika ny Madagasikara atao anatin'ny herinandro raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety totoetry ny andro. Ity kosa nefa ny rotsakorana indrindra ho any amin'ny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara sy eto afovoantany amin'ny mahavanonandro mpahavaratra amin'izao. Mitony rotsakorana ary sitrika bebe kokoa izany any amin'ny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy ary hitatra aty afovoantany izany raha ny vinavina ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro. Rotsakorana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra raha ny fanazavana. Mikabeny mitoy ny oravaratra eto a Madagasikara. Saika hita taratra zay any amin'ny faritra avaratra andrefa Madagasikara iny ary mitatra tsikelikely amin'ny afovoantany ihany koa indrindra ny amin'ny alarobia ihany fa ho an'ny androany sy ny rapisy zany dia mbola ny avaratra azy aloha saika mibaterana raha ny afovoantany zay indrindra ho an'ny tanànana faritra Analamanga zany. Ao anaty fahavaratsika ka mitoy eo hatrany zany ny orana kely tanfoana amin'ny alina raha ny faritra Analamanga zay ihany ny iverenana zany. Misy tangoron-drahona ranomasy ihany koa any amin'ny ranomasimbe indiana amin'izao fotoana. Na izany azy tsy atahorana kasika ny Madagasikara io raha ny vinavina hatrany. Tezandray tamin'ny kilasy tompo avy no masaka azo natolotra tamin'ny ity alatsinainy 12 ny volana febroary taona 2024 ity. Isorana feno ianao n'aiza misy anao nanaraka ny fampahalama vaovao hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka mandra-piona tompoko. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Université PEF. L'excellence à portée de main. J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.